Alléluia, faly miaravantsika rehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga sondray ianao eto amin'izao fotoana mahafinaritra izao ary arabaina ianao natratra an'izao voalohan'ny andro ny février izao. Andriamanitra dia tsara indrindra ary miaraka amintsika mandrakariva izy ary noho azy ihany mbola mampavelona antsika androany ka mendrika ny saorana sy hajaina tokoa izy noho ny fitiavana antsika sy ianao. Dia te hiarabanao manokana hoe Andriamanitra androany dia efa miaraka aminao efa any amin'izay misy anao izy ka dia aoka ho falo ny fonao, aoka ho ravoravo ianao satria ianao natoky an'i Jehovah dia ampihodiny ny famindrapony, ampihodiny ny fifaliany sy ny fahatsarany rehetrarehetra. Manasanao avokoa za hipartage an'izao live izao amin'ireo olom-patatrao, amin'ireo izay namanao mba ahafahan'izy eo ihany koa manaraka ny vaovao mahafaly, ahafahan'izy eo mitombo anatin'ny fahalalan'i Kristy sy ahafahan'ny etaetan'izy ireo hitombo hatrany. Satria fantaro fa izay miandry an'i Jehovah dia androso hery avokoa, elatra ny akarany tahaka ny voromahery, andeha izy ka tsy ho reraka ary hazakazaka izy ka tsy ho sasatra. Inoko fa anjaranao zany ary anjaran'ireo rehetra izay ho asainao hanaraka an'izao fotoam-bavaka izao ihany koa. Mialohan'ny zavatra rehetra moa dia andaontsika sy ianao tena hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izao fahasoavana nomeny antsika sy ianao izao hatratran'ity volana février 2023 ity betsaka ny médiateur antsika mantsy nefa izao sy ianao ihany ny safidiny izany no fitiavana antsika dia andao hisaotra anazy sy ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ity andro androany ity ny fahatsarany, ny tolotsaina nomeny, ny fiarovany, ny fitahiny, ny fitantanany fiainantsika. Izany rehetrarehetra any dia mendrika anajana an'Andriamanitra ary angataka ny fanahy masina ihany koa tsika androany. Hiteny hoe tsy anaiky raha tsy ho fenonao iza androany, tsy aleto dada raha tsy ho fenonao ny fanahinao za androany fa mangy etaeta tokoa. Dia asandrato ny feonao andaontsika sy ianao hivavaka. Ray tsara indrindra mbola mankasitraka anao zay satria tena tsara ianao, tena lehibe tokoa ianao. Tena falo ny fonay satria manana anao izay Andriamanitra mitsinjo ny fiainanay, izay dada mikarakara anay ny amin'ny hatsiprihan'ny fiainanay misaotra satria chaque seconde, chaque minute, chaque heure de temps, chaque jour dia miaraka aminay foana ianao, tsy mahafoy an-tananay. Misaotra anao tompo noho ny amin'izany ny fitiavanao inconditionnel ny tiavanao anay zany na dia tsy mendrika tokoa zay dia mbola ny apetrahanao ihany fahasoavanay mba ahafahanay ana privilège amin'ny zanakao. Dia androany te hanajanao zay raha tonga eto androany satria ny matoizao anay dia ianao rery ihany ny amin'ny zavatra rehetra vitanay sy tsy vitanay dia tonga hisaoranay anao satria izy ianao misaora ny zavatra rehetra fa izany sitrapony iray amin'ny Kristy tompo ho anay dia misaotra anao ny amin'izany ary mankasitraka ny amin'ny tolotsaina izay nomenao ny fananarana, ny fampahirezana nomenao nandritra ny volana janvier iny misaotra anao ny amin'ny fikarakaranao ny fiainanay ny amin'ny ankizy izay tafiditra ny anatra ho an'ny mpiasa izay tafiditra ny asa somatsara, ny amin'ny karama izay mety azo ny amin'ny fitahiana izay mety azo amin'ny fiainanay ny amin'ny fijonavam-belona rehetrarehetra sy fantatray hoe ianao rery ihany miasa ambadika izany rehetrarehetra izany ny zavatra rehetra ozy ianao dia miasa
nony aminao ary tanteraka ny aminao dia tena misaotra anao ny amin'izany satria nataonao miaramiasa ny zavatra rehetra soanay zanakao any izay tianao dia ankalazainay naranao omenay voninahitra anao no ny amin'ny izy azy anao ary andrany koa dia tena manasa ny fanahy masina izay tena hoe ameno anay tsy te handeha ankery zay tsy te handeha ampanantanjahana zay fa tianay hoe mifanahinao mitarika anay satria rehefa mifanahinao mitarika dia tena au delà ny limitinay tsy hoe hoetantany rery ihany fa na ho tafakambana aminao zay tena hoe ahita mihoatra lavitra ny ety antany zay ka tarito izay androany fanahy masina tarito izay androany anao sitraponao tarito izay androany mba tena hoe hitombo bebe kokoa ny fitiavanay ho an'ny tompo ka ahafahanay tena manomeny momba ny rehetrarehetra ho azy dia tario izay androany tompo tario izay izy nao hoe ho avy fanahy famarinana ry tsy hanambara miteny fanambara izay ampon'ny ray ka izany ny andrandranay androany mba apikasika anay zavatra amponao ka mino izay fa nanomana zavatra ho anay ianao androany ka dia vonina somatsara mifonay vonina tsara mifonay andray an'izany fenoy izay ome hery izay mila hery ome tanjaka izay mila tanjaka ome tolotsaina izay mila tolotsaina ome fahendrena izay mila fahendrena oka ianao mihitsy ny anjaka tanteraka fiananay makasiraka ny amin'ny zavatra rehetra fanahy halleluja amen halleluja alohana noizatsika nyity live aty dia andao tsika ilaza hoe intoao anilanao amin'ity androan'ity
Ia, tena mamy tokoa zay izay satria ny ten'Andriamanitra dia manambara fatratra hoe antsoia teo valika ianareo izy izay mandondona voaina izay mangataka dia omena raha androany ianao nangataka anazy hoe tario anilanao etoao anilanao dia aza manahy ianao fa eo izy efa akaikinao izy androany ary efa tarika eo anatin'ny dimension hafa kely izy mahatoky loatra Andriamanitsika eo ary tsy ho lava moa ny fotoana androany satria noho ny olana ara-teknika kely any misy mpanompon'Andriamanitra dia tsy afaka hanambara ny lohateny anty volana Febroary izy androany anefa dia anatin'izany aza décourager ianao aza kivy ianao fa rapitso amin'ny fito ora sasany alina eto amin'ny pejy ny Facebook ny fiangonana SCI ministry no andefasantsika ny live ary ny teny lohateny anty volana Febroary ity anatin'izany dia ny zava-drehetra moa dia miara-miasa soan'izay tsy an'Andriamanitra hatrany tsy ho raisika entsika ankivinana anan'izao fotoana izao fa entsika iomanana bebe kokoa matombo seho zao zavatra zao dia misy antony ka andao tsika sinao iomana anomana saitsika ny fotsika ny ara-panahintsika tanteraka andray an'io hafatra io rapitso amin'ny fito ora sasany manasanao raha ho tapaka izao live izao dia tsy hoe tapaka hatreo ny connexion miaraka amin'ny tompo fa illimité moa ny crédit afaka iantsonao an'Andriamanitra ka dia mifandraisa ianao aminazy ataovy azo antoka hoe vonona ny fonao vonona mombanao andray ny teny ary aoka ianao tsy ho pieny fotsiny fa ho pakatoa anatanteraka izany zavatra izany dia samy ten'Andriamanitra daholo sika ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona nahaka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatrany Jehovah andro lavitsika amen samy tahina daholo tompoko